tsisy akoatran'izay etabinaire anankiroa zay, na ianao avy alaza anaharan'ny lanitra sy ny tany, na ianao fahavalony, de mazava ho azy dikan'izay de na ianao coraniste na ianao fahavalony. Coran le boky nahidina farany teto ambonin'ny tany, testameta farany, misy ny testameta taloha, misy ny testameta vaovao, misy ny testameta farany. De zay aloha zany de mino an'io testameta farany io zay de fa io le islam io testameta farany io. Averiko ihany zanaharin'ny lanitra sy ny tany de zanaharin'ny ady. Ihany koa, tsy hoe zay fotsiny fa ihany koa. De io zanaharin'ny ady, zanaharin'ny lanitra sy ny tany io zany ao anaty Coran, nanao déclaration de guerre ho an'ny olombelona. So an'izao tontolo izao hoe na ianao miondrika aminy, manaiky azy, mivavaka aminy, manompo azy, na ianao simbainy. Tsotra kely izy, tsotra be ke zany le olona. Ho an'ny olombelona zany, ho an'ny firenena zany, ho an'ny fanjakana zany. Ary ny tena tsy hoe sanatria hoe loza fa raha ny tena fanamafisana an'izany ara de mazava ho azy. Nanao déclaration officielle koa io zanaharin'ny lanitra sy ny tany io an'ny firenena théocratique, iady amin'izao tontolo izao. Dans tous les sens du terme, les ady politique, ady culturel, etc., etc. Fa ady io izy ilay Andriamanitry ny ady, satria nahoana tokotra ny mony tsy ady. Raha misy ny ratsy fanahy, raha misy ny fahavalo, de zay zany le izy. De zay manjoanao olombelona io, de zay teoria aloha le nahy aloha fa za aloha tsy miteny hoe zany tena enjana indrindra na zany tena tapotrohatra sy tapotra zanahary, au contraire. Fa teoria fotsiny teorisianina fotsiny de zay le izy. Avoakako ny teoriako de zay. Fa ny probleman'ny olombelona zany de zay. Miady amin'ny zanaharin'ny lanitra sy ny tany izy. Probleman'ny firenena de zay. Miady amin'ny zanaharin'ny lanitra sy ny tany izy. Taratry ny zanaharin'ny lanitra sy ny tany ny fahamarinana sy ny fahamasinana ary famantarana. Ny vérité, hoy izy ty vazaha. Fivavahan'ny fahamarinana sy ny fivavahana marina. De zay fotsiny ny olona, tsisy resaka blabla teknika be sy blabla be le izy zoky. Fanavozana ozitsika de zay le izy. Na ianao miady amin'ny zanahary, na ianao mihavana amin'ny zanaharin'ny lanitra sy ny tany. Ahoana ny fomba fihavanana amin'ny zanaharin'ny lanitra sy ny tany? De voasoratra ao anaty boky zany, fa tsy hoe zavatra miforonoko na zavatra miforonon'ny vazaha na zavatra miforonon'izy. Fa voasoratra ao anaty boky na hidin'ny zanaharin'ny lanitra sy ny tany. Ohatr'izao ny fomba fanompoana azy. Ohatr'izao ny fomba fihavanana aminy. Ao anaty Alcoran zany. Ao anaty Coran ka mibaiko farany ao amin'ny boky io de zay nolazaiko zay. Ady tsy vita ny zanaharin'ny lanitra sy ny tany sy ny fahavalony. Fahavalony le tsy mino azy. Fahavalony le tsy mitady azy. Fahavalony le manohatra azy. De amiko de tsisy afa-zao tontolo izao. Satria na ianao coraniste na ianao tsy coraniste fa tsisy akoatran'izay.
Ny atao hoe coraniste dia io reo le miavana amin'ny Janahary satria le Coran ny boky nahity amin'ny farany. Famantarana tiako tenenina hoe ary fanamariana sy fanamafisana ny boky nahidiny teo aloha. Inona ny boky nahidiny teo aloha dia ny boky nahidiny tamin'ny Jesosy Kristy sy ny boky nahidiny tamin'ny Moïse, ny boky nahidiny tamin'ny Davida, ny boky nahidiny tamin'ny Salomona, ny boky nahidiny tamin'ny Adama, ny boky nahidiny tamin'ny Sali, ny boky nahidiny tamin'ny Zolkarnaim, ny boky nahidiny tamin'ny Eli, ny boky nahidiny tamin'ny foko 12. Be da be ny boky nahidiny Zanaharin'ny lanitra sy ny tany mba ho rappel ho antso farany ho an'ny Zion. Antso farany amin'izay ny olombelona tsy afaka hiteny hoe tsy nahafantatray izany. Fa izay no nampianarina anay dia izay le izy. Ny Coran, izany tsy mahalala ny Coran, izany tsy mahalala ny Islam, tsy komorianina. Amin'ny teny isany mantsy dia hoe salam aleikum, dia hoe salam leikum. Dia ananina le olona hoe komorianina, ananio ary fa tsy maninona raha soa amin'ny fiainanao sy soa amin'ny firenenao ary amina ampino, amina coraniste, amina ampino an'Andriamanitra sy ny Zanaharin'ny lanitra sy ny tany. Tsisy vahaolana afa-tsy Zanaharin'ny lanitra sy ny tany sy ny lalàna nahidiny ary ny fihavanana aminy raha te hiadana eto an-tany sy any amin'ile ankoatrany eto an-tany. Izay ho avy tsy ho ela na ho aminao na ho aminahy. Efa tapotra ny andro rehefa lany ny andro. Dia olona firy tapitrisa eto ambonin'ny tany tsy mahalala an'izany zavatra resahako izany, tsy hoe izaho any nenjana be fa izay le izy. Na ianao izany coraniste, na ianao tsy coraniste dia miady amin'ny Zanahary, na ianao coraniste dia miezaka mihavana amin'ny Zanahary. Izay fotsiny le fiainana eto ambonin'ny tany eto ho an'ny olombelona sy ho an'ny ny fanaovanao ny soa sy ny tsara izao dia efa naman'ny efa tsara izany. Fa tsy ampy izany. Ary ny tena marina koa tsy afaka ny hanao ny soa sy ny tsara izany ianao raha tsy efa tafiditra tao anatin'le mpihavana amin'ny Zanaharin'ny lanitra sy ny tany, satria tsotra ange le izy. Mizara roa izao tontolo izao, ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, amin'ny teny malagasy ny vatany. Tsisy an'izany lazain'ny kristianisma izany hoe tsara fanahy daholo tsika rehetra tsy. Izaho aloha tsy mino an'izany. Dia tohizako ihany le zavatra ataoko hoe radikalisme coranika ve ny filazana an'izany. Sy radikalisme ny Zanaharin'ny lanitra sy ny tany. Marina ange le soratry Charlie Hebdo fa ny Zanaharin'ny lanitra sy ny tany mihitsy no izaho tsy laza hoe terroriste kosa aloha fa radikalista. Na ianao manaraka azy, na ianao tsy miady aminy fa tsisy ankoatran'izay le izy. Binaire izany. Ianao olombelona io, ianao firenena io, ianao fanjakana io, na ianao mihavana aminy, na ianao miady aminy satria Zanahary izy tsy afaka ho inona izy, ho resinao ary tsy afaka ho ataonao tsinitsinina. Izay fotsiny le fivavahana sy ny fiainana ary ny fahamarinana tsisy ankoatrany, tsisy idiran'i Jesosy izany, tsisy idiran'ny Maria, tsisy idiran'ny ody gasy, tsisy ireny rehetrarehetra ireny. Efa raha atsanganao ho Zanaharinao, inona moa le sampy? Le sampy nge dia efa nazavain'i Kristy ihany le sampy. Lazao anao hozy izy, izay akaiky ny fonao dia lazaiko anao ny Andriamanitra ao, izay fotsiny le sampy. Ny tena izao amin'izao matoa miezaka ny tena manao zavatra ohatr'izao. Andro aman'alina, tsy mivola ny manosika ny tena. Fa ny fitiavana, tsy hoe lehibe indrindra, sao dia hoe lehibe indrindra eo ka ny fitiavana ka. Fitiavana. Tsy haiko aloha na lehibe indrindra tokoa angambany, tsy haiko. Fitiavana.
Dia ilay fitiavana izany no sampy raha ohatra hoe fitiavana tsy tokony any amin'ny tena alefa any amin'ny tokony ho izy. Izay no mahatonga anazy azy ho fady fitiavana. Tsy hoe fady vehivavy ahako sanatria fa fady fitiavana. Izay mbola mahatonga anahy mbola tsy manambady ary tsy manan-janaka satria izay ilay izy. Lazao azy eo akaikin'ny fonao dia lazaiko anao Zanaharinao ny Andriamanitra. Izaho izao amin'izany fantatrareo tsara ny eo akaikin'ny foko fa ny Coran ny fitoerako dia Allahu Akbar Zanaharin'ny lanitra sy ny tany no akaikin'ny foko indrindra. Matoa izany foana no ataoko isan'andro eto sy mivoaka ny vavako maraina barabarivan'ny andro mandritry ny taona mandritry ny rainy. Hoe arriveko ilay izy. Ka za matahotra hoe raha tsotra anazy izany ianao dia ho taraiky ianao. Tsy hoe izany ilay izy ho teoria, tsy hoe izay silôma moa raha hoe izay sy ilay siperliwama homma ilay izy superman za. Alavitra anazy izany tompoko lasy tompoko vavy. Za zany mba teorisianina kely fotsiny dia mba mizara kely ny teoriako fotsiny dia izay fotsiny. Izay ilay teoriako izay ilay izy. Na tena koranista, na tena tsy harisy any alahy vilivily. Lazao azy eo akaikin'ny fonao dia lazaiko anao ny Andriamanitra. Iza foana no lazain'ny vavanao isan'andro. Jesosy ve dia izay izany ny Andriamanitra. Rehefa taraiky ianao dia Jesosy ny antsoinao. Fantatrao ve Jesosy? Ao amin'ilay Jesosy mbola misy ilay hoe Loteriana. Fantatrao ve Lotera? Misy ilay hoe